Hafa tanteraka kosa indray mitsidika ny orinasa Madagascar Energy Company any amin'ny ilany atsinanany nosy ny ministra Julia Tienne ny farany herinandro lasa teo ity orinasa ity izay efa tazana manangasangasady raha eo amin'ny sehatry ny toekarena no asiteny etsakilany ny ministeran'ny indostria dia naneho ny fahavononany amin'ny fanohanana ny orinasa tahaka ito. Mahavita mampidi-bolatra amin'ny valo tapitrisa ariary isan'andro ny orinasa Madagascar Energy Company ao Tomasina noho ny famokarana entona etanol izay azo ampiasaina any an-trano. Fanohatra ho an'ny toekarena tokoa ity orinasa ity araka ny nambaran'Andriamatoa Julia Tienne, ministry ny indostria, ny fampandrosoana ny sehatra tsy miakina ary ny orinasa madinika izay nanao fitsidiana tany ranomafana Brickaville ny farany herinandro lasa teo. Projet etanol ty dia projet efa ela izy ity fa zao zany vao tanteraka. Io zany araka le teny teo dia miaraka amin'ny PGE ihany programme politique générale de l'État ny filoham-pirenena. Zany hoe zany faly zay androana aloha zay ny zava-dehibe satria ity misy unité de production pilote. Ity zany dia tianay tanterana any amin'ny faritra rehetrarehetra zay afaka mambony faritra satria projet économique izy io araka le teneniko teo ho an'ny producteur sy ny ho an'olona rehetrarehetra manodidina ny tanàna zany hoe afaka mambony faritra dia mahazo dia projet écologique le izy satria ny voalohany dia lutte contre la déforestation zay afahana tsy manapaka hazo nanaovana charbon de bois satria ty dia plus économique que le charbon de bois satria 1 litre d'éthanol araka le favorisako teo dia mahavita 3 andro amin'ny fandrahoana zany hoe 3 jours de cuisson na 8 heures de cuisson en gros le izy dia 20 litres 20 000 eo ny litre d'éthanol donc économique. Manana ny mampiavaka azy tokoa ty orinasa mpamokatra etanol ao Brickaville ity. Misy volet anankiroa zany izy tanjony zany contre les déforestation dia avy eo zay tsy fantatsika amin'ny zone urbaine hoe ny zaza tsy ampy ny zazakely sy ny vehivavy bevoka zany betsaka zany ny taux de mortalité dia io etanol à usage domestique io zany tsy manome tsisy émission na gaz carbonique à effet de serre dia zay materaka maladie pulmonaire ho an'ny zazakely sy ny ray aman-dreny dia zay zavatra zay zany isan'ny tena tanjona hoe tratrarina amin'ny zavatra io zany. Isan'ny angadina ananana sy ny vinahitana ty angovo vaovao ty meva sy ny angovo maneva nitotosaina nandritra ny fandalovan'Andriamatoa ministra tany an-dranomafana Brickaville ny lanonana fahampahafantarana tamin'ny bomba ofisialy ny tetikasa etanol fampiasa any an-trano.